être Pasteur RATOVELO Roger. Ivavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, eniki ny fahasoavanao ny mpanomponao, satria raha namakivaky ny aliko ny fahafatesany tokoa dia teo ianao, nanamarina fa tsy hamelanay horery ho viravirain'ny Satana ary nofarananao tamin'ny fahavelomana zany ka ny mino hery, mino tanjaka migioka zany maraim-baovao zany izay. Misaotra betsaka Jesosy, mankasitraka fanahy masina ary ty mametraka ny androm-piainanay eo am-pelantananao. Androany dia hiteny aminay indray ianao satria fantatray fa tsy mitsahatra miteny ianao, hametraka anay amin'ny lalana tokony izoranay amin'izao fanarahanay anao zao. Terizo ny teny izay hafahafa Jesosy, hamarino hoe, hamasino hoe ary feno ny fitiavanao. Faladevoly izay tady hanapotika ny fifandraisana kosa dia didina tsy hanan-keritsy hanam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona vian'i Nazareta. Fa ianao ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana no hiasa hiara-dalàna aminay anio ary ho mandrakizay. Amen. Dia ampitombona aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny boky ny tantara faharoa toko faha 1:30 no vatsim-panahy ho antsika androany. Tantara faharoa toko faha 1:30 andininy faha 20 sy faha 1:20. Tantara faha 1:30 andininy faha 20 ka hatramin'ny sy faha 1:20. Rehefa hita dia vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany no nataon'i Ezekia eran'ny Joda rehetra, fananao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'i Jehovah Andriamanina izy. Ary ny raharaha rehetra izay natombony ny amin'ny fanompoana ho an-tranon'Andriamanitra sy ny lalàna ary ny didy hitadiavana an'Andriamanitra dia nataony tamin'ny fony rehetra ka nambinina izy. Amen. Ezekia dia anisan'ny mpanjaka tanora sady tsara fanahy indrindra tamin'ireo mpanjaka nifandimby tamin'ny fanjakan'i Joda. Ary voalaza aza fa nanao izay tsara sy mety ary marina teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra Ezekia mpanjaka. Nanana andraikitra lehibe tamin'ny fifohazam-panahy nandritry ny fotoana fitondrany Ezekia. Ary hitantsika tsara ry havana araka ny voalaza eo amin'ny 1:20 tapany farany fa tena nambinina tokoa Ezekia satria ny raharaha rehetra izay natombony ny amin'ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra sy ny lalàna ary ny didy hitadiavana an'Andriamanitra dia nataony tamin'ny fony rehetra. Zavatra lehibe 3 ary ry havana no misongadina amin'ny nataon'i Ezekia. Nanao ny asa fanompoana tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny fanetretena izy. Ny asa fanompoana tokoa mantsy ry havana dia mitaky fanetretena lalina eo amin'ny olona izay manao azy. Ary dia nanana n'izany toetra izany Ezekia, enina dia tao anatin'ny fahatanorana tanteraka aza izy raha nandray ny fanjakana. Ny olona manana ny fanahy fanompoana ry havana dia tsy mba be teny, tsy mirere, tsy manapatra fahefana ihany koa, tsy malaky tesitra na mora mandray fanapa-kevitra fa mahafantatra ny tokony ho ataony. Ary toetra ny Ezekia izany ry havana satria amin'ny zavatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny fiainam-pireneny dia nataony lara-pamehana ny mitodika amin'Andriamanitra ary dia tena nahasoa azy izany. Ho antsika miaino ny maraim-baovao ihany koa, na inona zava-miseho amin'ny fiainantsika, aza mihazakazaka ny aman'olona fa eto amin'i Jesosy satria efa fantatsika tsara ny teniny hoe eto aty amiko izay sarotra indrindra eo aminareo. Manaraka izany indray dia nitady an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny soratra masina Ezekia, tsy tamin'ny alalan'ny vavaka na amin'ny fanatreana an'Andriamanitra tao an-tempoly ihany no nitadiavany an'Andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny soratra masina ihany koa. Nanaja an'izany Ezekia ka na dia nanana tombontsoa aza izy
tamin'ny zavatra rehetra nahatery azy. Ohatra amin'izany azo novantana tamin'ny mpaminany Isaia ny vahaolana araka nitantsika tamin'ny perikôpy omaly, nefa tsy nionona tamin'izany izy, tsy nanao tsinotsinona ny teny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razana izy ikam-panjaka dia nididy sy ny lalàna, fa nanao izany ho zava-dehibe tokoa. Azo tadiavina sy katsahina amin'ny teniny tokoa mantsy Andriamanitra. Ary farany dia tamin'ny fony rehetra no nanaovan'i Ezekia ny zavatra rehetra. Zava-dehibe tokoa ry havana no nataon'i Ezekia eto, dia ny fanaovany zavatra iray amin'ny fo. Izany mantsy dia manambara ny fitiavana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Noho ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny lalàny dia nakatoy izay rehetra nandidiana azy izy. Tsy nisy fisalasalana mihitsy teo aminy ny amin'ny zavatra rehetra, ary dia tsy nisy tahotra ihany koa raha nanapotika ny sampy nisy tamin'izany fotoan'izany izy. Inona tokoa ary no vokatra izany rehetrarehetra izany ry havana? Voalaza fa nambinina i Ezekia. Ny zava-miafy ny fanambinana araka izany dia fanatanterahana amin'ny fo ny fanompoana an'Andriamanitra sy fitadiavana azy, ary amin'ny alalan'ny fitandremana ihany koa ny didy sy ny lalàna izay efa nomeny antsika. Ry hava-malalo amin'ny tompo, mitady olona tahaka ny Ezekia Andriamanitra. Mila olona vonanompo marina ny fiangonana, mila olona vonona hanetsi-tena, hialika ao ambanin'ny tanamahirin'Andriamanitra ka hakatoa azy amin'ny fony rehetra. Amin'izao fotoana mampasiaka ny devoly izao dia mila mijoro tahaka ny Ezekia isika, olona mivavaka i Ezekia, ary tokony ho toy izany isika kristianina rehetra. Andriamanitra dia tsy lavitra ary hafa fa hita amin'ny alalan'ny teniny izy, nefa indrisy fa toa mila tsy ho re intsony ny feon'Andriamanitra, fa ny feon'izao tontolo izao no mibahana, ny feon gazety, ny radio, ny televiziona, ny internet, ny tsao etsero, ny fampianaran-diso, ny fomba mampanao maro samihafa. Fotoana izao ry havana tokony verenana amin'ny soratra masina marina, ary hitandrona izany ho fitsim-piainana sy ho antoky ny fahombiazana. Miantso antsika Jesosy ry havana, ataovy amin'ny fotsika rehetra ny asa sy ny andraikitra tandrify atsika. Dia ho hitanao fa hita fifaliana sy fahombiazana ianao amin'izany rehetra izany. Tandremo e, tandremo dia tandremo manao ny asa ao anatin'ny fahazarana fotsiny, fa tsy ahitana fanambinana izany rehefa tanteraka ao. Jereo ange, Ezekia fa tena nambinina tokoa, ka na dia efa saika maty aza, mbola nahazo tombonandro lava be indray iainana. Mahery tsara ry havana, ary aza-kivina amin'inona na amin'inona fa Andriamanitra tsy mba mandao antsika na oviana na oviana. Amen. Misaotra betsaka anao izay Jesosy ny amin'izay rehetra fitiavanao indray, satria nafahanay indray nandre ny anatrao. Fa izay tia izany Jesosy ao am-panaovana ny asanao dia misy tara-fanambinana efa nomaninao anay, azahoanay manatanteraka ny fitiavanao anay. Misaotra anao amin'ny fonay iray manontolo, mankasitraka fanay masinao, voarainy tianao ambara, ary dia andeha tanteraka an'izany zay hiezaka anaraka ny sitraponao, hitady anao amin'ny alalan'ny teninao, hanao ny asa amin'ny fonay iray manontolo, ary indrindraindrindra hanao an'izany amin'ny fanetretena. Reo ny vahoakanao izay mitanatana vava, manantena fitahiana sy fanambinana avy aminao, voaray ny Hafatra, afaka izay hanatanteraka izay rehetra tianao hataonay aminao. Dia matoky anao lalandava izay Jesosy, fa ianao le Andriamanitra be famindrapo, ianao le Andriamanitra be fitiavana, no hanamarina ny teninao foana tokoa fa tsy ala aminay ny famindraponao. Ka tehirizo ny tsirairay hiatrika an'izao herinandro vaovao izao, ninona ho tanterahany, ninona ataony, hamariny Tompo, fa ianao mihitsy no hanolontsaina azy, haneho hery ho amin'ny tsirairay ianao,
ary akatoa ny teninao ny mpanomponao. Dia misaotra anao feno afanahy masonao, saotra Jesosy eo, dia mamitraka ny hoavina eo am-pelantananao. Saotra Jesosy eo. Raiso ny tsodranomasina fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay araka ny teny fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary ny firaisana fanahy masina ny hitoetra lalandava amintsika, azahoantsika hery vaovao anahaka ny fiainan'i Jesosy ilay tiantsika. Saotra anao izay Jesosy, mankasitraka Tompo, anao ny dera, anao ny atsa, anao ny voninahitra, anao izany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay. Aleluia. Amen.